Ny mety ho toetry ny andro any an-dranomasina ny talata 4 febroary 2022 amin'ny anora maraina hatramin'ny alarobia 10 febroary 2022 amin'ny anora maraina. Tsy misy mifampitandremana mahakasika ny any an-dranomasina. Ho an'ny morontsiraka atsinanana tanjon'ny bombaomby hatrany amin'ny tanjona angotsy. Anorona tandrifon-drahona any amin'ny tapany avaratra. Ho avy avaratra ny rivotra amin'ny ankapobeny ka ho folatra amin'ny 20 km isan'ora. Atiny mpanonja nanonjabe ny ranomasina. Avy onja raitra amin'ny 5 metatra. Tanjona angotsy hatramin'ny manoro. Anorona indraindray ny vao maraina. Ho avy atsinanana na avaratra atsinanana ny rivotra ka ho folatra amin'ny 20 km isan'ora. Atiny mpanonja nanonjabe ny ranomasina. Avy onja raitra amin'ny 5 metatra. Manoratra ny tolanaro. Anoram-baratra indraindray ny maraina. Ho avy avaratra atsinanana ny rivotra ka ho folo hatramin'ny 20 km isan'ora. Hahatratra 30 km isan'ora manakaiky ny tolanaro. Anonjabe ny ranomasina. Avy onja anodidina 5 metatra. Tolanaro hatrany amin'ny tanjona vohimena. Andrahoana vitsy. Ho avy atsinanana ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 30 km isan'ora. Anonjabe na herin'ny ranomasina. Avy onja hatramin'ny 5 metatra. Isy alon-drano ho avy atsinanana somary atsimo atsinanana. Ho an'ny morontsiraka andrefana tanjona vohimena hatrany amin'ny tanjona kapo. Ho maina amin'ny ankapobeny. Ho avy atsimo atsinanana ny rivotra ka ho folatra amin'ny 30 km isan'ora. Ho avy andrefana kosa any avaratsy toliary ny maraina ka ho folatra amin'ny 20 km isan'ora. Adiny mpanonja nanonjabe ny ranomasina. Avy onja raitra amin'ny 5 metatra. Tanjona kapo hatrany amin'ny tanjona velanandro. Andrahoana mahalana. Ho avy andrefana ny rivotra amin'ny ankapobeny ka ho folatra amin'ny 20 km isan'ora. Adiny mpanonja ny ranomasina. Avy onja ohatra 5 metatra. Tanjona velanandro hatrany analalava. Andrahoana amin'ny sitokotoko. Ho avy avaratra andrefana ny rivotra ka ho folatra amin'ny 20 km isan'ora. Ho avy atsimo atsinanana kosa ny maraina ka ho folatra amin'ny 20 km isan'ora. Adiny mpanonja ny ranomasina. Avy onja anodidina ny ohatra 5 metatra. Analalava hatrany amin'ny tanjona bombaomby. Anorona tandrifon-drahona amin'ny fiandohan'ny fehim-potoana. Ho avy avaratra na avaratra atsinanana ny rivotra ka ho folatra amin'ny 20 km isan'ora. Ho tonona adiny mpanonja ny ranomasina. Avy onja ho latsaka ohatra 5 metatra.